Manolotra ny arahaba tompoko. Ia malefaka hatrany aloha ny tsiko any alizay eto Madagasikara. Etsekilan'izay ihany koa dia saika hitoetra na anjaka indray aloha ny zavona ny voamaraina ho antsika ato amin'ny faritry ny afovoantany ny ilany andrefana ary ny tapany atsimon'ny nosy iny ato anatin'ny 3 andro manaraka. Raha mahakasika ny maripana kosa indray dia saika mbola angatsika hatrany aloha ny voamaraina sy ny takariva, fa ny atoandro kosa dia vinavinaina ahitana fiakarankely ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny any an-dranomasina kosa indray dia mila mitandrina hatrany ny mpampiasa ny ranomasina sy mimpanjona ny ranomasina aty amin'ny amorontsiraka avaratra atsinanan'ny Madagasikara manakaiky ny Taolagnaro ary ny morontsiraka Sofia sy Boeny iny fa saika andrivotra ny andro amin'ny ankapobeny ka mety hanonja be zany ranomasina ahery zany indraindray. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ary ny vinany toetry ny andro amin'ny rapitso maraina. Andrahoana aloha amin'ny ankapobeny any amin'ny manodidina ny nosy be torak'izay ihany koa ny morontsiraka nalanjorofo ny morontsiraka atsinanana ary ny morontsiraka mifatra vatovavy fitovinany. Isava miandalana ihany moa zay rehefa misandratr'andro. Isitraka orana tandrifindrahoana kosa ny voamaraina ny aty amin'ny amorontsiraka ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Ny faritra sisa rehetra kosa dia vinavinaina ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny aoriany ny zavona voamaraina ho amin'ny afovoantany iray manontolo ny ilany andrefana ary ny tapany atsimony Madagasikara iny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia saika maina aloha ny faritra maro eto Madagasikara fa any amin'iny amorontsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny no vinavinaina isitraka orana tandrifindrahoana ny takarivana ny alina. Ny tapany atsimony afovoantany ihany koa dia saika andrahoana amin'ny ankapobeny mety hisy any ara ny herijika isina orana malefaka indraindray ny aty amin'ny manodidina ny tendrombohitra karatra sy ny ilany atsinanan'ny faritra amorony mani. Raha ho an'ny maripana voatombatombana ho amin'ny rapitso zao dia manodidina eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 13 degré celsius eo ny ambany indrindra ho antsika ato amin'ny faritry ny afovoantany, raika amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré kosa ny maripana ambony indrindra. Ny any amin'ny morontsiraka atsinanana iny moa dia vinavinaina hiakatra tsikelikely zay amin'ny maripana ambony indrindra izay. Ny mafana indrindra kosa dia any amin'ny Maheva-tanàna, Mahajanga ary any amin'ny manodidina ny Antsohia, Analalava, Port Berger sy Mampikony iny mananika hatrany amin'ny 13 degré celsius mihitsy. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny androntsika ho amin'ny rapitso tompoko lasy tompoko vavy. Mamy fotoananao ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.